hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Mila fahaly arabantsika mpiara-mianatra mahalala mahatratra indray izao fotoana azotsika mianatra lesona sekoly sabata izao. Tonga eo amin'ny lesona faharoa isika ary izany lesona izany dia nampitondraina ny lohateny manao hoe fahasoavana mahatalanjona. Fahasoavana mahatalanjona. Ny andininy natao fitadidia dia ilay voalaza ao amin'ny Hebreo 1:10 ka ny andininy 1:30. Hebreo 1:10 ny andininy 1:30. Amin'ny anaran'i Jesosy. Finoana no tsy nahafaty Andrahabajanga niaraka tamin'ny Tsinindro satria nandray ny mpisafitany tamin'ny fihavanana izy. Finoana no tsy nahafaty Andrahabajanga niaraka tamin'ny Tsinino satria nandray ny mpisafitany tamin'ny fihavanana izy. Iaraka anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitra, tonga ny fotoana izay andinianay ny lesona sekoly sabata. Metezanao hanome anay ny fanenao masina mba hitarika anay, hampahiratra ny sainay, hanazava izany ato anatinay ny amin'ny lesona izay ianaranay. Dia aza mafona mahasaraka anay fa miarah aminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eo amin'ny fampidirana sabata no misy antsika amin'izao fotoana izao. Misy fanontaniana matetika miverina ao an-tsaina ilay manao hoe nahoana re ihany dia nanao izany indray e? Angamba tsy izaho rery no efa tratra izay fanontaniana izay fa na ianao ihany koa dia inoko fa efa nametraka an'izany fanontaniana izany. Ny tantara rahateo koa moa miverina ary tsy vitan'izany fa ny olombelona ihany koa. Isika manokana dia mamerin-javatra. Impiry moa isika no mamerina fahadisoana iray, zavatra efa fahadisoana nataontsika teo amin'ny lasa dia mbola averintsika indray ary izay mahatonga antsika metram-panontaniana manao hoe nahoana re no nanao izany indray ahy e? Nahoana no lavindray mandeha koa ahy e? Andriamanitra dia namindra fo tamin'ny zanak'Israely mba ho tafiditra tany amin'ny tany nampanantenany izy ireo ary noraisiny Joshua ampozany iraka nampanaovina azy izany dia nitondra ny Israelita hiditra ny tany Kanana. Voalohany dia ndeha ho takarintsika mazava ny momba izay natrehan'izy ireo. Naniraka mpisafitany lahy Joshua mba ahalalany izay tokony ho fantatra momba ny tany. Izany hoe hijery ny rafi-piarovana azy, ny fahavononana ara-miaramila, ny famatsian-drano ny tanàna ary ny toetran'ny mponina manoloana ny fanafiana. Eo anatrehan'ny tantara dia mety eritreritra antsika hoe tsy mitaky ezaka avy amin'ny Israely ny teny fikasan'Andriamanitra izay efa niteny hoe omenanareo ny tany. Izany hoe ilay tany efa nampanantenan'Andriamanitra ho azy ireo. Kanefa na manana antoka ny fanohanana avy amin'Andriamanitra aza ireo Israelita ireo dia tsy nahafoana ny andraikitry ny olombelona izany. Nijoro fanondroany teo amin'ny sisintany Kanana ny Israely. Namelovelo ny fanantenany nefa
tamin'ilay fotoana farany nijoroan'izy ireo teo tamin'io sistany io a sy nampanaovana azy io asa io dia tsy fahombiazana mampivalaketraka ny vokany. Hitantsika moa mandritra ny lesona amin'ity herinandro ity a ny roa amin'ireo tantara mahaliana indrindra ao amin'ny bokin'i Josoa ary ho tsapantsika ny lanjan'izany ho amin'ny finoantsika ankehitriny. Mahatalanjona antsika hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba tsy misy fetra. Lesona Alahady. Sitim ao amin'ny lahatsoratra Hebreo no anaran'ilay toerana izay niangan'ireo mpisafitany roa ny rahina ary mampatsiahy antsika tranga roa teo amin'ny tantaran'i Israely izany. Ny voalohany dia izao, tantarana mpisafitany roa hafa hitantsika eny amin'ny Nomerito 17 izany tantara izany, izay ahitana singa manan-danja mitovy amin'ity iraka manaraka ity. Dia izao ny fanirahana amin'ny mpisafitany, ny fidiran'izy ireo miafina tao amin'ny faritanin'ny fahavalo, ny fiverenany, ny tatitra nataony momba ny zavatra hitany ary ny fanampahan-kevitra hanao zavatra araka izany tatitra izany. Ny tranga faharoa tao Sitima no anisany nanehoan'ny Israelita fihetsika feno fikomiana sy fanompo-tsampy indrindra tamin'ny nandikan'ny fanekena. Rehefa notarian'i Balama ka nijangajangany tamin'ny vehivavy Moabita sy niankofany tamin'ny Andriamanitra izy ireo. Tao anatin'izany tontolo-kevitra izany dia nanjary niteraka fitaintainana ny amin'ny toy ny tantara manontolo ny anarana hoe Sitima. Mipetraka ary ny fanontaniana, tsy fahombiazana indray ve no hitranga eo amin'ny sistan'ny tany nampanantenaina? Sa ve ho tanteraka ilay teny fikasana efa nandrasana ela? Mamindra voa Andriamanitra ary mikendry mandrakariva ny ahasoa ny zanany ary rehefa nampanantena izy fa homena ilay tany nampanantenaina dia homena izany tany izany. Ao amin'ny testamenta vaovao raha marimarina koa dia ao amin'ny boky nosoratan'i Jaona izany, filazantsara nosoratan'i Jaona, dia misy tantara dia tsy iza fa ny tantara ny toe-javatra nisy teo amin'ny Petera izany. Raha nisy famindram-poa nomena ny Israely amin'ny maha-firenena azy, fa eto amin'ny tantara ny Petera kosa dia nomena izany famindram-po izany amin'ny maha-olon-tokana azy. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra ny famindram-po ary fahasoavana no ilazan'ny Baiboly izany famindram-po izany. Raha ohatra ka manome tsotsotra ny famaritana ny fahasoavana isika dia izao, mandray zavatra tsy mendrika ny tena akory. Manome mamaim-poana fiaingana vaovao an'ny olona tsiraray Andriamanitra. Isan'andro dia omen'Andriamanitra fiaingana vaovao isika. Nanandrana io fahasoavana io Petera ary niantso ny fiangonana mba hitombo amin'ny fahasoavana. Dia jerentsika ny Petera faharoa 7:9-12, Petera faharoa 7:9-12. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy, ho azy eny ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Dia izao ny tena vaovao mahafaly indrindra dia hoe tsy indray mandeha ihany Andriamanitra no mamindra fo fa imbetsaka. Raha tsy izany dia angamba tsy fantatra hoe inona no nanjoantsika raha toa ka tsy teo intsony ny famindram-pon'Andriamanitra. Manasanao handinika ny fanandramana ny ainan'ny Israelita rehefa nomena fahafahana fanondroana hiditra ny tany Kanana izy ireo, ary koa ny fahasoavana naseho an'i Petera rehefa nandany tompony izy. Dia mametraka fanontaniana anankiray ny lesona hoe inona no tokony ampianaran'izany antsika
ny amin'ny tokony anehontsika fahasoavana ho an'izay mila izany. Rehefa mahatsapa fahasoavana avy amin'Andriamanitra isika dia tokony izara izany fahasoavana zany ho amin'ny hafa ihany koa. Alatsinainy, zava-manandanja tao amin'ny toerana tsy ampoizina. Zava-manandanja tao amin'ny toerana tsy ampoizina. Andeha ovakitsika ny Josoa toko 2 ny andininy 2 ka hatramin'ny 1:20. Josoa toko 2 ny andininy 2 ka hatramin'ny 1:20. Ary nisy nilaza tamin'ny mpanjakan'i Jeriko hoe injao misy olona avy tamin'ny zanak'Israely tonga aty zao alina izao hisafony tany. Dia naniraka tao amin'ny Rahaba ny mpanjakan'i Jeriko ka nanao hoe avoa ireo lehilahy tonga ato an-tranonao ireo fa hisafony tany no ny aviny. Dia nalaindra vehivavy izy roalahy ka nafeny aroa izy tonga taty amiko ihany tokoa ireny lehilahy ireny nefa tsy fantatro izay ny aviny. Ary rehefa maizina ny andro ka hoidina ny vavahady dia lasa nivoaka izy ka tsy fantatro indray izay nalehany. Enjeo faingana izy fa ho tratranareo. Kanjo efa nampiakarindra vehivavy any amin'ny tampotrano izy ka nafeniny ao amin'ny tahon-drongony izay efa nalany teo amin'ny tampotrano. Ary ireo olona dia nanenjika azy tamin'ny lalana mankany Jordana hatrany amin'ny fitana. Ary rehefa lasa nivoaka izay nanenjika azy dia nohidina ny vavahady. Ary raha mbola tsy natory izy roalahy dia niakatra nakao amin'ny tahony tampotrano ravehivavy ka nanao taminy hoe fantatro fa efa nomeny Jehovah nareo ny tany ary efa latsaka aminay ny fahatahorana nareo sady efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany no nitahotra anareo. Fa efa renay ny nanamaina an Jehovah ny ranomasina mena teo anoloanareo tamin'ny voanareo avy tany Egipta sy izay nataonareo tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany andafin'ny Jordana dia i Sihona sy Oga izay novonoanareo. Koa noho efa renay izany dia ketraka amin'ny fonay ka very hevitra avokoa izahay noho ny aminareo fa Jehovah Andriamanitra reo izy no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany. Ry mpiara-mianatra namako, ny anisan'ny zavatra izay misongadina amin'ny tantaran'ny Rahaba dia ny laingana ataony mba hiarovana ireo mpisafi-tany. Eo am-pandiniantsika izany laingana ataony izany dia tokony ho fantatsika fa tao anatin'ny fiarahamonina divitry ny fahotana no nisy azy, izay nitarika ho amin'ny fitsaran'Andriamanitra izany fiarahamonina izany. Na marina aza fa midera ny finoana ny testamenta vaovao dia izao, rehefa dinihana tsara ireo andininy ao amin'ny testamenta vaovao zany miresaka momba izay nataony dia tsy misy fanamarinana na fankasitrahana na momba azy sy ny laingany. Ny Hebreo toko 1:10 ny andininy 1:30 izay andininy fototra moa dia manamafy ny fananan'ny Rahaba finoana tamin'ny ampany hevitra iandany amin'ireo mpisafi-tany fa tsy nifikitra tamin'ny kolontsaina ratsy izay niainany teo amin'ny fiarahamonina nisy azy. Hitantsika ihany koa fa any amin'ny Jakoba toko 2 ny andininy 10 dia midera azy noho ny nandraisan'ireo iraka Israelita roa izay narovany izay nafeniny ary nanoroa ny lalana hivoaka hiverina ho any amin'ireo vahoaka Israelita izany. Tadidio fa ao anatin'ny kolotsaina mitotongana feno fahotana nisy an-Rahaba dia nahita pitika finoana tao amin'ny Andriamanitra noho ny fahasoavany izay nahafahany namonjy azy. Nampiasan'Andriamanitra ny tsara tao amin'ny Rahaba
dia ny finoany an'izany Andriamanitra izany sy ny safidiny ho isan'ny olony, fa tsy nankasitraka ny zava-rehetra nataony tsy akory izy. Nanandanja tamin'Andriamanitra Rahaba no niera-pony miavaka, no ny finoany feno fahasahiana, no ny izy nitondra famonjena ary no ny fidiny an'Andriamanitra ny Israely. Hoy Rahaba tokoa mantsy no ny fahafantarana ny zava-nitranga dia izao hitantsika tao amin'ny Josoa 2:1-12 hoe fa Jehovah Andriamanitra reo, izy no Andriamanitra amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany. Tena zava-dehibe ry hava-malala ny mandre vehivavy Kananita iray miaiky fa Jehovah no an'Andriamanitra indrindra teo ambonin'ny tafo izay raha ny fivavahany amin'ny mampanompo sampy azy dia toerana nanandratana vavaka amin'ireo andriamanitra hafa izay ninony izany. Efa hita ny aloha io fanambarana izay nataony Rahaba io, izay tsy ampiasaina raha tsy ilazana ny zon'Andriamanitra ho an'ny mendrika iankofana. Ny teniny dia vavolombelon'ny safidy efa nodinihana tsara, izay nanekeny fa ny Andriamanitra ny Israelita no an'ny Andriamanitra marina. Maneho izany fa tahaka ny tsara ny fifandraisana akaiky misy eo amin'ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny fitsarana efa miandry any Jeriko. Teo anatrehan'ny fitsaran'i Jehovah dia tahaka ny fahasafidy roa ihany no misy: na manohy mikomy amin'Andriamanitra ka ho ringana, na misafidy ny hitolo-batana ho azy ampinoana. Nanjary ohatra ny amin'izay mety ho ny hafaran'ny mponiny Jeriko manontolo Rahaba tamin'ny nifidianany ny Andriamanitra ny Israelita. Raha mba nitodika tamin'ny Andriamanitra ny Israely mantsy izy ireo dia mba nahazo famindrampo ihany koa. Mampianatra antsika ity lesona alatsinainy ity ny hanolorantsika tena tanteraka ho an'Andriamanitra tahaka ny izay nataony Rahaba izany. Lesona talata, fanoloran-tena vaovao. Mazava tsara ny fifanarahana izay nataony Rahaba, aina solon'ny aina ary hatsaram-panahy solon'ny hatsaram-panahy. Ao amin'ny Josoa 2:2-12 dia misy teny hebreo manao hoe chesed, izay nadika hoe namindrako fo. Io teny io dia manana hevitra lalina izay sarotra dika amin'ny voambolana tokana amin'ny teny hafa. Ny tsy fivadiana amin'ny fanekena no tondroiny voalohany indrindra, kanefa mivohy hevitra milaza fahatokiana, famindrampo, fahalalan-tanana ary fahalemem-panahy koa izany. Mampatsiahy ny voalaza ao amin'ny Deutéronomie 7:12 koa ny tenin'ny Rahaba izay nianianan'i Jehovah hitana izany chesed ny amin'ny Israely izany hoe izany famindrampo an'i Israely izany. Nejerentsika ny Deutéronomie 7:12 toy izao no voalaza: ary raha miaino ireo fitsipika ireo ianareo ka mitandrina sy manaraka azy, dia ho tanterahan'i Jehovah Andriamanitra ho aminao ny fanekena sy ny famindrampo izay nianianany tamin'ny razanao. Mahaliana tokoa fa io tokio ihany no mandidy ny fandringanana ny Kananita. Indro Rahaba Kananita, kanefa noho ny finoana vaovao teraka tao am-pony dia nitaky ireo teny fikasana
nomena ny Israelita izy ary ny vokatry izay dia voavonjy Rahaba. Ny sary voalohany tonga ho an-tsaina avy hatrany rehefa mandinika ny resaka izay ny fanaovan'ireo mpisafitany tamin'ny Rahaba dia ny Paska ao amin'ny Eksodosy. Tamin'izany fotoana izany, mba ho voaro ny Israelita dia tsy maintsy nijanona tao an-tranony izy ireo, namono zanak'ondry ary nanentina ny rahan'izany zanak'ondry izany teo amin'ny tolamba aravaran'ny tranony ny vahoaka Israelita. Eksodosy 20:17 izao no voalaza. Ary ny Ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny Ra aho dia handalo anareo ka tsisy loza handringana anareo raha mamely ny tany Egipta aho. Toy izao no voalaza ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany takelaka 320. Amin'ny alalan'ny fankatoavana no anehoan'ny vahoaka Hebreo ny finoana ananany. Toy izany koa izay rehetra nanantena ho vonjena amin'ny alalan'ny ràn'i Jesosy dia tokony tsy hanadino fa manan-javatra atao izy mba ahatomombana ny famonjeny. Tahaka ny mahamarina fa Jesosy Kristy irery no mahafaka antsika amin'ny fanamelohan'ny ota vitantsika, dia toy izany indrindra no tokony hialantsika amin'ny ota ho amin'ny fankatoavana. Raha tahiny marina fa vonjena amin'ny finoana ny olona fa tsy amin'ny asa, dia toy izany amin'ny alalan'ny asa no anaporofona ny finoana ananana. Izay no voalaza ao amin'ilay boky Patriarika sy Mpaminany. Ry mpiara-mianatra namako, ny Ra no famantarana izay namonjy azy ireo tamin'ny anjelim-pandringana tao Egipta. Tahaka ny namonjen'Andriamanitra ny ain'ny Israelita nandritry ny loza farany tany amin'izany tany Egipta izany, dia toy izany koa no tokony amonjen'ny Israelita an-Rahaba sy ny ankohonany rehefa tonga tao Jeriko ny fandringanana. Lesona Alarobia, Soatoavina mifanohitra. Mety tsy hanana fotoana isika makina ny Josua 7 ny voalohany ka hatramin'ny 20 fa misy fanontaniana nefa tokony apetraka rehefa misy fotoana dia vakio izany atoko izany Josua 7 ny voalohany ka hatramin'ny 20. Izao ilay fanontaniana: inona no mampitovy sy mahasamihafa ny tantaran'ny Rahaba sy ny an'ireo Gibeonita? Nahoana no manan-danja izany? Manomboka amin'ny fampafantarana antsika io toko ao amin'ny Josoa io fa ireo mpanjaka Kananita izay efa zatra nanjaka tao amin'ireo tanàna fanjakana madinika dia nanapa-kevitra ny tambatra hanohitra ny Israelita. Ny mpon'ny Gibeona kosa etsy andaniny dia nanapa-kevitra ny hanao fanekena amin'ny Israely. Mba hamitahana ny Israelita ka hanaova ny fanekena aminy dia nampiasa tetika ny Gibeonita ka mody ny seho iraka avy tany amin'ny firenen-kafa lavitra izy ireo, araka ny hita ao amin'ny Deutéronome 20:10 ka hatramin'ny 17 mantsy, dia nanisy fanavahana teo amin'ny Kananita sy ireo olona monina tany ivelan'ny tany nampanantenaina Andriamanitra. Ny tenina dika hoe nanao afetsena dia azo ampiasaina amin'ny heviny tsara manambara fahamalinana sy fahendrena. Ny boky ny ohabolana dia miresaka an'izany matetika, tahaka ny ao amin'ny ohabolana 1:1-4, ny ohabolana 9:15 sy 12. Na amin'ny heviny ratsy manambara fikasany ratsy,
dia antsika izany any amin'ny Exodosy 20:4 sy any amin'ny Samuela voalohany 3:20 ka ny 2:20. Fa eto kosa amin'ity tantara ao amin'ny Josoa 5 ity, raha ny amin'ny Gibeonita dia fikasana hiaro tena no tena atao ambadiky ny fihetsiny feno fitaka fa tsy fikasana hanao ratsy loatra. Manaitra ny fitoviany lahatenin'ireo Gibeonita amin'ny Andrahaba. Saika niaiky ny herin'Andriamanitra ny Israely izy ireo ary samy niaiky fa tsy vita ny herin'olombelona fotsiny fombaizan'ny Israely. Tsy tahaka ireo Kananita hafa izy ireo satria tsy nanohitra ny fikasan'i Jehovah nomeny tany ho an'ny Israelita ary niaiky izy ireo fa ny tompo mihitsy no nandroaka ireo firenena ireo teo anoloan'i Israely. Ny fahafantarana ny vaovao momba ny fanafana avy tany Egipta sy ny fandresena ny Siona sy Oga no nanosika Andrahaba sy Gibeonita hanao izay ifanarana tamin'ny Israelita saingy tsy nanolo tena tanteraka anaraka ny Andriamanitra ny Israely toy ny nataony Rahaba ny Gibeonita fa nampiasa fitaka kosa. Raha mijery ny Baiboly isika ao amin'ny Nomery 7:20 ka hatramin'ny 1:20 dia araka ny lalàn'i Mosesy dia azo atao tsara ny mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny toe-javatra tahaka izany. Raha ny tokony ho izy dia tokony nanontany ny sitrapon'i Jehovah Josoa ka tsy ho nahazo azy ny famontan'ireo Gibeonita. Ny mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra no adidy fototra natao iantsoroa amin'ny mpitarika no tendren'Andriamanitra sy mpitarika kristianina rehetra. Noho ny fanaovana tsinotsinona izany dia voatery ny safidy ny Israelita ka andika ny fepetra fototra ahazahoana ny tany na andika ny fianianana natao tamin'ny anaran'i Jehovah izay samy nanan-kery. Misy fanontaniana apetraka, fanontaniana manitikitika ato anatin'ny lesona dia izao hoe: impiry ianao no efa tojo fahasahiranana manoloana ny soatoavina ara-Baiboly anankiroa toa mifanohitra? Impiry no efa tojo an'izany ianao na za? Dia anjarantsika tsiraray mamaly an'izany fanontaniana mipetraka ho amin'ny tena manokana izany. Lesona alakamisy, fahasoavana tsy ampoizina. Andeha maki izay voalaza ao amin'ny Josoa 5:1 ka hatramin'ny 7:20 isika. Josoa 5:1 ka hatramin'ny 7:20. Ary hoy koa ny olona taminy: aoka ihany ho velona izy, dia tonga mpikapazo sy mpantsaka rano ho an'ny fiangonana rehetra izy, araka ny teny nataony olona taminy. Dia niantso ho azy ireo Josoa ka nanao taminy hoe: nahoana no namitaka anay ianareo ka nanao hoe lavitra anareo indrindra izahay kanjo eto aminay ihany no nenanareo? Ko ankehitriny voaozona ianareo ary tsisy ho afaka fa ho andevo sy ho mpikapa hazo ary ho mpatsaka rano ho an-tranon'Andriamanitra ianareo. Dia namaly an'i Josoa izy ireo ka nanao hoe: satria nambara tokoa taminay mpanomponao fa Jehovah Andriamanitra efa nandidy an'i Mosesy mpanompony hanome anareo ny tany rehetra sy ny andringanana ny mponina rehetra ao amin'ny tany eo anoloanareo, ary natahotra ny ho faty izahay noho ny aminareo ka dia nanao izany zavatra izany. Ko ankehitriny indreto eo an-tananao izahay, ko araka izay ataonao ho tsara sy marina atao aminay dia ataovy. Dia nanao izany taminy izy ka namonjy azy tamin'ny tanàny zanak'Israely mba tsy hahafaty azy ireo. Dia natolotry Josoa tamin'izany andro izany
ireo mpikapa azo sy ho mpatsaka rano amin'ny fiangonana sy ho an'ny altaran'i Jehova mandraka androany eo amin'ny tany izay nofidiany. Na dia naniry hamelon'ny Gibeonita aza ny vahoaka Israely dia tsy navelanao izany izy noho ny fianianana nataon'ireo lohan'ny fiangonana. Nifanaraka tamin'ny fitsipika mifandraika amin'ny fianianana na voady ny fihetsik'ireo mpitarika Israelita ka raha tsy avy amin'ny fitondran-tena ratsy na fikasan-dratsy no hanaovana azy dia tsy maintsy toavina izany na dia mahatonga fahoriana ho amin'ilay olona manokana aza. Ao amin'ny testamenta taloha dia noraisina ho fahendrena hananan'ny olo-masina ny fahamalinana sy ny fitandremana mialoha ny hanaovana fianianana na voady ary koa ny fanefana ny fianianana natao. Satria natao tamin'ny anaran'i Jehova Andriamanitry ny Israely ilay fianianana dia tsy azon'ireo mpitarika hanovana izany. Noho ilay fianianana masina izay nataon'ireo mpitarika ny Israely dia mifamatotra tsy azo nosarahina tamin'ireo Gibeonita ny anjaran'i Israely. Raha ny marina dia izao, tamin'ny nanendrena azy ireo ho mpikapa azo sy mpatsaka rano ho an-tranon'Andriamanitra dia tonga anisan'ny fiarahamon'ny Israely mpivavaka ny Gibeonita. Ny valiteny Joshua izay samy hafa amin'ireo loholon'ny Israely izay mandidy ny fanandevozana azy ireo amin'ny fiangonana rehetra dia nanova ny ozina ho fitahiana mety ho an'ireo Gibeonita. Ry mpiara-mianatra malala, hita teo amin'ny tantaran'ny Gibeona taorian'izany fa nisitraka ireo tombontsoa lehibe ara-pivavahana ilay tanàna ary tsy nivadika tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Nitoetra teo amin'ny taranaka nifandimby ilay voady nataon'i Israely ihany ka rehefa niverina avy tany amin'ny fahababoana tany Babilôna ny Israelita dia anisan'ireo nanampy tamin'ny fanorenana an'i Jerosalema indray ny Gibeonita. Hitantsika izany ao amin'ny Nehemia 7:5-20 izany fanampiana nataon'ny Gibeonita ho an'ny Israelita izany. Ity ara-boka-tsoa mandrakizay ny nataon'izy ireo kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany izany. Inona tokoa re no mety nitranga raha tsy nanafina ny momba azy ny Gibeonita ka nangataka famindram-po tahaka an-Rahaba? Tsy fantatsika. Saingy inoantsika fa raha nanontaniana fotsiny sitrapon'Andriamanitra dia mety ho nahafaka ny Gibeonita tamin'ny fandringanana izany. Tsy nianasazy ny mpanota ny tena fikasan'Andriamanitra ry namako, fa ny ahita azy ireo mibebaka sy ny aneho ny famindram-pony amin'izy ireo. Ny tetika nataon'ny Gibeonita dia tokony ho raisina toy ny fiantsoana ny famindram-pon'Andriamanitra, fianteherana amin'ny toetrany feno hatsara-panahy sy fahamarinana, ny fandavan'ireo Kananita tsy hibebaka sy ny fanoheran'ny fikasan'Andriamanitra no nahatonga ny fanapahan-kevitra ny amin'ny fandringanana azy ireo. Nakasan'Andriamanitra ny faneken'ireo Gibeonita ny fiandrianan'Andriamanitra ary koa ny faniriany fihavanana fa tsy fikomena ary ny fahavonona ny ala amin'ny fanompoan-tsampy sy hivavaka amin'ilay any Andriamanitra marina. Izany no antony nanekena ny Gibeonita ry mpiara-mianatra malala. Andeha ho faranantsika ny lesona dia hiditra amin'ny fianarana fanampiny isika ny lesona zoma izany. Ao anatin'izany fianarana fanampiny izany dia hamaky ireo andalan-teny voasoratra ao anatin'ny lesona isika. Taorian'ny tantaran'i Rahaba sy ireo mpisafitany dia tsy niresaka momba azy intsony ny testamenta taloha
fa ny amin'ny filazana ny firazanan'i Jesosy Kristy no nipoitra indray ny anarany. Voalaza fa tonga vadin'ny Salmona izy ary avy amin'ny fokon'ny Joda, razamben'i Boaza ary rafozam-bavin'ny Rota. Vehivavy miavaka iray hafa voalaza ao amin'ny tetiarana io ihany. Noho ny finoanan'Andriamanitra, ilay vehivavy janga tao Jeriko, ilay tokony ho naringana tanteraka, dia nanjary roy manan-danja teo amin'ny tantaram-panjakana avy amin'ny Davida sy ny razamben'i Mesia. Toy izany no azon'Andriamanitra tanterahana amin'ny alalan'ny finoana, na dia mety ho kely toy ny voatsin'ampy aza izany. Ary tsy asa naningana tamin'ny famindrampon'Andriamanitra hananany mpamonjy akory ny fiovampony, fa ny firenena nanompo sampy iray izay nonona teo amin'ny tany, dia ireo Gibeonita dia nahafohy ny sampiny ary nikambana tamin'ny Israely ka anisany nandray tombotsoa avy tamin'ny fanekena. Tsy nanao fanavakavan-tsaranga na firazanana na firenena na dia indray mandeha azy Andriamanitra. Izy no mpahary ny olona rehetra, fianakaviana iray ihany izay rehetra teo amin'ny famoronana sy teo amin'ny fanavotana. Tonga handrava ny rindrin'ny fisarana Kristy ary hamony kianja ny tempoly ho amin'ny sambatan'olona mba samy ahita ny fidirana malalaka anatona an'Andriamanitra ny fanahy rehetra. Lehibe sy lalina ary feno tokoa ny fitiavan'Andriamanitra ka tafatsofoka any amin'ny toerana rehetra. Manatsoaka avy ampidirin'ny Satana izay rehetra voafitaky ny laingana izy ka mametraka azy ireo eo akaikin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, dia ilay seza fiandrianana voadidin'ny fahazavana avy amin'ny havan'ny teny fikasana, fa tsy misy jiosy na Grika na andevo na tsy andevo ao amin'ny Kristy. Izany dia voalaza ao amin'ilay boky Mpaminany sy Mpanjaka takelaka 7:300. Dia izay indray ny lesonantsika tamin'ity herinandro ity, manasa antsika mba amerina hianatra na amerina hiaino izany lesona izany, mba ahafahantsika mahatakatra tsara ny tian'Andriamanitra ho ampitana amintsika indray tamin'ity herinandro ity, manoloana n'ilay lohateny manao hoe fahasoavana mahatalanjona. Dia ilay tantara anankiroa, ny tantaran'ny Rahaba sy ny tantaran'ireo Gibeonita izay lasa mponina niaraka tamin'ny Israelita izany. Andriamanitra ny omba antsika tsirairay avy, dia nondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra ny an-danitro, sotranao izay noho ny fitiavanao sy famindramponao no menao fotoana na ahafahanay nandinika ny teninao dia ny lesona izany. Vaoka ianao mba hiaraka aminay mba hanananay fo madio, fo mahatoky ary fo izay mifikitra ary miaiky fa ianao dia Andriamanitra ny izao tontolo izao, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga ary Andriamanitra fitiavana sy Andriamanitra manome fahasoavana ho anay isan'andro isan'andro. Mety eza hiaraka amin'ny tsirairay avy ianao Tompo, aza mahafona mahasaraka anay. Vatoloana saingatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen.
hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.